jerentsika teto tamin'ny farany a ireo karazany zava-maniry a izay antsoina hoe collection vivante, izany hoe tahiry velona ato amin'ny parc botanique zoologique de Tsimbazaza. Ny mpikaroka no nanangona azy ireny ary araka ny fantatsika tao anatin'ny fandaharana dia amin'ny toerana maro samihafa eto Madagasikara no nakana azy ireny, no raisitsika ohatra teto ny baobab ary no raisitsika ohatra teto koa ny dalbergia na ny andramena maniry ary ampitombona taranaka ato anatin'ity parc Tsimbazaza ity. Anio itsika dia hifototra kely amin'ny orchidée, efa noresantsika betsaka tato anatin'ny fandaharana ny mahakasika azy io, fa ho jerentsika ny mombamomba ny orchidée amin'ny ankapobeny ka ho fantaritsika ihany koa nefa fa misy aretina mikiky izy ireny. Inona no ataon'ny mpikaroka mba hitsaboana azy ary mba hananana orchidée salama mialohan'ny hamokarana azy sy hamerenana azy any amin'ny toerana izay tokony haniriny. Miaraba tsika mpijery ny televizionna malagasy, anasananao ny fandaharana. Ny tena tanjon'ny fandaharana dia ny ampahafantatra ny hoe tsy dia tena toeram-pitsangatsanganana fotsiny ny ato, fa tena toeram-pikarohana sationan'ireo hitantsika ireo. Ato indray ato anatin'ity sera ity zao miavaka, ohatrany misy tafony zany le izy a. Inona ny tena dikan'ireny tafo ireny? Ny tafo zany dia entina iarovana an'ireto orchidée reto amin'ny taratry ny masoandro mba tsy tonga dia hoe direct be fa mba misy elanelana filtrena ny hafanany. Karazany manahoana zany le orchidée izay tehirizina ato? Ny karazana orchidée tehirizina ato dia ny orchidée épiphyte, izany hoe tsy fahita raha tsy eny ambonin'ny hazo zany, izay no tena be dia be ato. Izay no tena be dia be ato. Manahoana ny fikarakarana azy reto ato? Ny fikarakarana azy dia zava-dehibe moa zany ny fanondrahana satria ny rano no tena ilainy reto orchidée reto, dia ny fanoloana koa ny atao hoe mousse, dia ny satria ny mousse no mitazona ny amandona, dia ny toerana izay hitazomana anazy le fongeon, izany hoe iny koa no miazona anazy hipetraka ohatran'le any anaty ala zany? Mitovy amin'ilay toerana anaty ala. Reto manko zao ohatran'ny misy an'ireto zavatra reto zany, ireny zany nalaina tany mihitsy tany anaty ala? Ie, nalaina avy any anaty ala mihitsy ireny mba hoe tovy amin'ilay toerana habitat-ny toeran'ny tany zany le ato amin'ny serre. Manahoana ny faniriny sy ny fitombony ny orchidée sa arakaraka ny karazany? Ie, arakaraka ny karazany moa, araka ny voalazantsika teo foana hoe izy ireo tany amin'ny toerana mafana ny akamaroany, dia rehefa tonga ato izy dia hita hoe le fitombony zany izy somary miadakadana, fa mitombo tsara ihany izy rehefa voakarakara tsara. Raha ohatra ka ny orchidée manokana zany no jerena ny fambolena azy, satria betsaka koa ny te hamboly an'izy io a, inona ny hoe afaka tsika ve afaka manome toromarika tsotsotra hoe ny fepetra izay tena takiny ny orchidée? Raha amin'ny expérience hitanay ato alohany dia ny tena fepetra takin'ny orchidée zany dia eo le resaka amandona, izay no mahatonga anazy asiana le mouche mba hitazona le amandona, dia eo koa le hoe tsy dia atao tsy azo asiana tany be izy satria manana racine, izany hoe faka aérienne moa filazana azy, izany hoe miseho ety ivelany. Iny zany no tena mampiavaka azy? Iny tena mampiavaka azy. Izay zany no tena takiana hoe azo atao ihany zany raha ohatra ny andavarangana iny na ohatra zany fa mitaky an'izay zavatra? Mitaky an'izay, tsy atao be tany be izy fa ezahana misy an'ilay mousse dia ny hafanana tsy atao direct be, dia ny amandona, izay. Serre vitrée izay no ilazana azy ity a, karazana serre anankiray a, fa saingy zao karazana trano fitaratra zao efa nandalo tato ny fandaharana orchidée ny ato. Raha jerentsika ireo aoriana ireo dia orchidée avokoa, tamin'izay no nahafantarantsika fa tany Ambato Finandrana no nakana azy ireo, ary ny fandringanana amin'ny alalan'ny doro-tanety sy ny zavatra maro samihafa moa manimba azy ireo, ary ny mpikaroka dia naka azy ireny mba hampitomboana ato indray, ary ny tena tanjona azy dia ny hamerenana azy any indray amin'ny fotoana sy amin'ny atao hoe fepetra samihafa izay mampety azy. Etontsika ireto zavatra reto, inona moa zany no tena anarana ireto orchidée reto, satria ny orchidée misy karazany maro?
misy karazany efatra izy no eto genre angraicom mataholy misy an'ireny foforavina lavalavaravana ireny zany ohatraohatran'izay zany. Hitantsika amin'ny orina io fa voalaza teo le hoe anisan'ny tena mampiavaka ny orchidée ilay fakany mivoaka racine aérienne zany miazy dia hitantsika eto zany zavatra zany. Ny fanontaniana dia ny hoe manahoana ny atao hoe fikojakojana ny fahasalamany reto zavamaniry reto inona no aretina mety manimba azy inona mety mampisakana ny fitombony fa inona kosa no atao mba hanafahana azy. Ny anjara ny division komozy zany division-nay dia zay ahasalamany volo tokoa. Misy karazany misy aretina mamely azy aretina sy bibikely isan-karazany zany mamely ny zavamaniry. Ny hitanay eto amin'ny orchidée dia tena namely teto dia misy bibikely antsoina hoe cochenille maromaro nisy ihany izy teto talohan'ny nidirana teto fa efa nanaovana fiarakarana moa zany. Cochenille andray dia misy koa olatra zany champignon zay miteraka aretina mamely ny zavamaniry amin'ny ankapobeny ary misy karazana olatra zay mamely ny orchidée ihany koa zay tena betsaka teto. Mety misy ihany bactérie sy virus mpamely ny zavamaniry fa zay aloha zay insecte cochenille sy champignon zay no namely azy. Rehefa tratra zay izy dia manao tena mety ho simba tokoa izy manao tasitasy maintimainty be izy rehefa tratran'ny champignon dia ny cochenille feno botabotana zay satria ny cochenille ny vaviny arakaraky ny karazany arakaraky ny mahalasy mahavavy azy manimba mikatsetsitra zay mitsetsitra amin'ny ravina orchidée dia manany fomba ikarakarana an'ireo zany nataonay teto dia momba n'ilay champignon azo atao ny mandraraka fanafody amin'ny maha champignon sy dia fongicide zany hoe fanafody mamono olatra zany natao hoe fongicide efa nararaka teto araraka arakaraky ny fisian'ny aretina tsy voatery araraka be hoe izy isan-kerinandro akory mety hoe indray mandeha isam-bolana rehefa misimisy ny aretina taorian'izay efa niana be izy tsy fanafody ihany hoe fanao fafy amin'ny champignon fa azo atao koa no manala ny raviny fotsiny zao ety asiana alcool ny ety dia tezanay dia doranay le raviny marariny mba tsy hibaritaka le sport alefan'le champignon dia mba tsy hahafahany mamindra dia nasiana nalainay ny ety dia nataonay tany anaty alcool dia nitezany dia nisorona le raviny mitondra aretina iny dia nidorana tany fanapako atrany mba tsy hibaritaka le sport isan'ny fomba tsy hiparitahan'ny sport atao anaty lasera zany zay. Dia tonga amin'izao fahadiovan'izao zay azo lazaina hoe madio ihany zao amin'ny ankapobeny. Dia momba ny cochenille indray zavatra natao tsy misy fanandramana kely mba nataonay zany milohan'ny tena hitsaboana azy dia hoe inona ny tena fanafody tena mety nefa tsy manimba tontolo iainana dia nahita zay hoe savony gasy mety le savony gasy zany sasana amin'ny savony gasy ny ravitra sa tena lomana anaty rano mihitsy ny savony gasy dia atao anaty pompy famafazana dia ohatraohatra zao le ataon'ny teknisianina io zao dia tena naomby zany le savony gasy eto saika nadio zany zao tsy nahitana cochenille intsony raha ny momba ny cochenille zany dia azo lazaina hoe nadio fa eo amin'ny champignon misy iny moa sarotsarotra kely ny champignon amin'izy entin'ny rivotra dia mila mamafy ihany zay an'ilay fanafody mety indray mandeha isam-bolana eo amin'izao fotoan'izao taloha tamin'izay vao nanomboka tena indray mandeha isan-kerinandro fa noho ny efa nadio dia efa miaina le fitaovam-pamafazana zany tsy matetika loatra tsony. Tiako ambara fotsiny hoe amin'ny maha jardin public ny Tsimbazaza dia ezahana ny tsy hamafazana fanafody be loatra arak'izay azo atao fanafody biolojika na fomba fanesorana aretina indraindray zay manety amin'ny orchidée dia manety eto zay fampiasana savony gasy ohatra zao zay ny ivelany misy an'le bibikely iny ty ateraky ny lolo iny le asorona hitanana mihitsy le fangalabola satria
mba ampiana zany ny famafazana fanafody simika zany zay moa zany mitanjona ny jardin public any amin'ny tany mandroso antsika tsy manaiky ambaka an'izany fa dia mba miezaka koa tsika hoe tsy hamafazana fanafody raha mifafy eto zao fanafody simika raha vao tafahoatra misy laky eo misy sahona ny mety hoan'ny voropotsy hoan'ny mety hiteraka fahafatesany hatramin'ny vorona sy ny zava-maniry ny anaty rano isan-karazany zany dia mba izahana ena zay anisan'ny tanjona lehibe ataona eto zany ampiasana ny karazana fanafody biolojika arak'izay azo atao mba hampadio ny tontolo iainana zany zay anisan'ny tanjona eto amin'ny fikarakarana ny eto Tsimbazaza. Raha hitantsika amin'izao amin'ny tony orchidée itony dia misy an'itony vato tony. Raha araka ny fanazavana siantifika dia ny hoe any ambato finandrana nakana azy reto ary teny ambony vato no naniriny dia izay no ametrahana anyreto vato ireto eto mitovitovy ny tontolo iainany. Fantatra ihany koa araka ny fanazavana fa ny famindrana azy ireto rehefa maniry tahaka zao dia esorina ity sampany ity ary iny no ampanirina azona fototra anankiray vaovao indray. Ny noady aditsika teto zany dia ny mahakasika ny orchidée indrindraindrindra fa mikasika ny aretina izay manimba azy. Ny mpikaroka dia mikaroka ny fomba rehetra mba ahafahana manome an'izay zava-maniry salama izay ary araka no antitra anteriny teo dia mampiasa ny atao hoe fomba natoraly hoentina mitsabo ny zava-maniry tahaka an'izao. Izay ny fandarantsika mametraka ny mandram-piaona amin'ny fandarana manaraka indray. Tompoko lahy sy tompoko vavy.